efa vonona kosa ny sary mahakasika ny dian'ny filoham-pirenena tany Atsiranana ka ho arahantsika avy hatrany. Tany Atsiranana no nanatrehan'ny delegasion fitondram-panjakana notarihan'ny filohan'ny repoblika amin'ny alalan'ny fampiasana Tany Atsiranana no nanatrehan'ny delegasion fitondram-panjakana notarihan'ny filohan'ny repoblika Hery Rajaonarimampianina ny fidiran'ny mpianatra malagasy. Lanonana lehibe nentin'ireo tompona ndraiky mpanjakana nanamarika izany fotoana izany, niarahana teo amin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara toa amin'ny vondrona Europeana sy ny UNICEF. Nandritra ny kabariny dia nanamafy ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa ny fianarana no ahafahana miady amin'ny fahantrana. Amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovana ho anareo, entinareo mianatra ary entinareo hitsonjovana no avinareo. Teninay dia tsotra, mianara tsara ianareo rakizy, mianara mafy ianareo fa ny fianarana ihany no araky ny teninareo teo andresena ny abadona sady andresena ny fahantrana. Anisan'ny zava-dehibe nambara ministry ny fampianarana ny fametrahana ny teknôlôjia vaovao amin'ny alalan'ny fampianarana numerika eto Madagasikara. Ankoatra ny fizarana ireo fitaovam-pianarana ao amin'ny mpianatra teny an-toerana dia niroso tamin'ny fitokanana foto-drafitr'asa toy ny tambazotra numerika na ny backbone numerika amin'ny orinasa Telma sy ny fametrahana ny centre universitaire francophone natao Atsiranana ny nampiasaina voalohany eto Madagasikara ny système d'éducation numérique amin'ny alalan'ny fampiasana ordinateur, amin'ny alalan'ny fampiasana tablety na any amin'ny CEG zany na any amin'ny EPP fa indrindra any amin'ny lycée ka afaka miriharihy isika eto Madagasikara fa nasahirana aza dia mbola afaka manome ezaka ho an'ireo mpianatra malagasy mba hitovy amin'ireo mpianatra rehetra mandeha amin'izao tontolo izao satria afaka mampiasa an'izany tsika amin'ny fitaom-pianarana ity